Misy fiatraikany any amin'ireo tantsahany tsy fandriam-pahalemana iainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny sehatry ny fiompiana manokana no asiteny dia miantso amin'ny tokony sy ny fikaonan-doha entina hikaroham-baolana manoloana izany tranga izany ny minisitry ny fiompiana. Fahavalo ny fampandrosoana ny tsy fandriam-pahalemana ary sarotra ny amokarany tantsaha raha tsy misy ny fandriam-pahalemana hoy ny ministra fiompiana. Ilaina ho tipikambana amin'ny gouvernemanta ity ny sina fikaonan-doha ny haingeny fotony ahafahana mahita vahaolana maharitra momba izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ny zavatra misy tokoa aloha any amin'ny faritra ny faritra atsimo, faritra Menabe sy Atsimo andrefana dia misy ny asandalo. Misy antony maromaro izy io miova arakaraky ny faritra. Ao ny resaka valifaty, fifamalina faty ary ao ny resaka noho ny tsy fahasairana amin'ny olona zay. Raha tena jerena dia tokony misy fikaonan-doha iarahana amin'ny vondrom-bahoaka ifotony mihitsy ny amahana ny resaka insécurité dans le sud io satria zao misy ny opération fa amin'ny toerana tsisy opération ndray no manjeka ny dala. Donc tokony misy vahaolana maharitra zany eritreretina rehefa mandinika an'izay ny gouvernemanta amin'izao fotoana zao mino fa atsoatsy dia hoisy ny fepetra maharitra izay amahana ny olona ny insécurité any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara. Ho an'ny faritra Menabe lasa tahotra ho an'ny tantsaha ny fananan'omby ny miasandahalo izay nahazo vahana ny toerana. Raha ny zava-misy lasa manao varoboban'omby ny tantsaha, toe-javatra izay mampianatra ny sehatra ny fiompiana omby. Ny ministera dia manana sosokevitra entina hiadivana amin'izany amin'ny alalan'ny fanatsarana, fanabeazana ny gabarin'ny omby sy amin'ny alalan'ny fametrahana an'ireny kavina sy famantarana manokana amin'ny omby ireny. Kanefa izay zavatra zay tsy ho tratra mihitsy zay raha tsy miaraka misalahy amin'ireo sefokotany satria miainga avy any ange ny taratasin'ny omby rehetrarehetra manerina Madagasikara aty rehefa ho amidy miainga avy any amin'ny fokotany miainga amin'ny alalan'ny antsoina hoe passeport lazany zareo azy dia mandalo amin'ny délégué dia rehefa avy eo mandalo amin'ny docteur vétérinaire zay vao mandeha miditra amin'ireny camion reny. Ka raha mahany olana io zany dia tsy maintsy miainga avy any amin'ny fokotany mihitsy ny entina mahana an'ilay olana fa tsy amin'ny alalan'ny mesure raisina aty ambony sy kebakebana ity fotsiny. No marina eo an'ivy ny ministera fiompiana fa sakana ho an'ny fahampiroboroboana ny fiompiana omby ny Madagasikara ny tsy fandriam-pahalemana ary ilaina hoy izy ny fandraisana ndraikitry ny rehetra ary ny fametrahana vahaolana maharitra.